ilaina amin'ny fitombona. Eny ary ho antsika fiangonana mpandrana atsangano eny tanana reo maromaro vitsivitsy ihany mparitadritaka amin'ny tangorongorona eo zareo. Ny fiangonana mpandrana vea vonina iara-iasa amin'ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana reto any sarobidy kely. Atsangano ny tanana kavonina nareo. Sady mijery anako mivady zany jejeho izay tsy manangan-tanana eo. Vonina ve ny fiangonana ny hitaizany zaza amin'ireo klasy na sokajy na ao anatin'ny fiangonana arakaraka ny fitombon'ny taona. Satria ho avy ny fotoana hitombo saina, hitombo tena, handroso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona. I Davidson kely. Vonina ve ny fiangonana ny ameno zavatra rehetra izay ilaina mba hanatanteraka izay fanabeazana izay ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny Davidson. Tsangano ny tanana hoe eny ary. Misy mitsikitsiky tsara, misy manangan-tanana. Vonina zany zareo. Tsy ho ela resaka fa mandeha ny fotoana. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Ngahakely ity zany zao azoko tena tsy anaiky ho raisiko fa dia alao afaka sady mandohalika ianao misotro azy. Jereny tsara paster. Afaka Andriamanitra tompo-tianay eo. Mizotranao satria mandra fitiavana ianao. Manoranay ny lalana ombana mba hahafahanay mizotra amin'ny lalam-piainana kristianina. Ao anatin'izany ny zavatra izay ho tanterahana ankehitriny. Ka rehefa menao tamin'ny fomba mahagaga tonga olona kely ny Davidson eto an-tanany reny ankehitriny. Dia fifaliana ho an'ny fianakaviana sy ny ankohonana izany. Napakevitra izy mivady fa ho atolotra ho anao ny zaza. Hotsofina rano, mba taham-pitahiana. Mba ho toy ny nanaovan'i Jesosy fahizay. Sy ny nanaovan'i Jesosy ny zaza fahizay. Ka raha mametraka ny tanako eo amin'ny Davida kely. Fataka aminao Andriamanitra mba ataonao amin'izany zaza zany ny fahasoavanao. Ataonao amin'izany zaza zany ny fiarovanao. Ary ahio amin'ny fomba manokana ny Davidson kely. Mba hitombo tena, hitombo saina, handroso fity aminao sy ny olona. Dia hitombo tahaka anao, foninao zaza Jesosy Kristy tompo. Ary ao ka ny fiarovana ho ataonao amin'ny fomba rehetra. Indray aman-dreny amin'ny fitiazana sy fanabeazana azy. Mba ho zaza mitianao, ho zaza mankatoanao ny zaza. Ary hanapa-kevitra amin'ny fotoana ahatsiarovany saina nametraka amin'ny fiainany eo aminy. Dia tanterao ny voadiny izy mivady reto sy ny fanekena izay natao teo. Mahatonga ny Davidson kely olom-banona eto amin'ity tany ity sady miendrika andovan'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy no nanonay mivavaka. Amen. Amen. Sotra tokoka. Eny azy dia miaravanareo mivady da zao amin'ny tompony zaza. Mahereza daholo. Ho fiomanantsika ho amin'ny batisa dia manasa ny antoko-pira les messagers sika hanolotra hira anankiray. Les messagers.
ireny zany atao hoe fametra tanana. Misaotra an'reto koralina mpitondra hafatra reto aloha zany. Eny ny atao hoe fitsofandrano sy fametra tanana zaza. Mety asika raisina sary an-tsaina fotsiny hoe tahaka izay nataon'i Kristy. Zay ny fomba tsara indrindra anehoana ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy ho an'ny zaza izay nentina teo anatrehany. Fa hoana kosa ny amin'ny atao hoe batisana batème, izay raha antsika indray rehefa avy eo ny amin'ilay izy. Raha ry zareo fitomiana-dà reto dia efa nianatra ny amin'izany. Firy mibatisa efa hainy zany, batisa dia iray, fonona dia iray, sy ny sisa rehetra. Ohatra ny ahoana ny fomba fanaovana batisa dia efa fantatra zareo zany. Betsaka amintsika koa mahafantatra ny amin'izay. Fa mba tsy halava ny fotoana dia ndesika hijery ny amin'ilay inona no hevitra ty batisa ity, ny heviny ara-panahy. Mahafahantsika manisy teteza mita zany dia izao. Hatramin'ny andro nanaovana amin'ny batemy an'i Jesosy ka hatramin'ny taona 213 amin'ity calendrier antsika ty zany dia tsy nisy batisana zazakely. Fa nanomboka teo amin'io taona io ny volana tsy tadidiko nisy concile tany atao hoe Revenaz zay, dia vory tany le mpitona fivavahana sy ny pretra rehetra dia ahoana dia tapaka atao fa atao batisa zazakely, ary mitovy lanja amin'ny batisana olon-dehibe ny batisana zazakely lay ranao tetitetina. Nanomboka teo zany dia enina rany rehetra. Saotra an'Andriamanitra